Androany dia sekoly mpamahan'olana rehefa tadiditsika ao anatin'ny sekoly zay hoe sekoly mpamahan'olana zay a dia mananantoka tsika zany fa lay vahaolana ho atsika mihitsy no atonontsika eto. Tsy tonga eto tsika hijery olona hoe aiza le vahaolana, tsy tonga eto tsika hieno a hoe fahaizan'ny olombelona sy fahendrena hoety mamahaolana, fa tonga eto tsika hibanjina an' Jesosy lay tompo sady mpanefra ny finoantsika, sady zany afofany amin'ny lanitra ny tanao dia ataontsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Makasitraka anao zay iray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra foana amin'ny fotoana rehetra, misaotra amin'ny fampatsahivana, misaotra amin'ny fanairana, misaotra amin'ny fanehoanao ny fahamarinan'ny teninao vomamy ao anatinay. Misaotra satria tsy mba nafeninao taminay zay tao am-ponao, tsy mba nisy zava-tsoa Andriamanitra ka nafeninao satria fantatrao fa zay rehetra ao anatinao dia tianao ho ety aminay. Ny soronao to aminao ny fanapahana fa natolotra ao amin'ny fiangonana, ny fandresena natolotra ao amin'ny fiangonana, ny rehetra natolotra ao aminay fiangonana, mba afahany mijoro ao anaty fandresena Andriamanitra, ahitany voninahitra sy ny fahatsaranao isan'andro, mba tsy ho diso ny lalakalehanay fa hijoro tsara eo amin'ny planina sy programa ilanao anay amin'ny androm-piainanay iray manontolo. Amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitenena Jehovah o, miaino ny mpanomponao, manaiky Andriamanitra, manaiky ny teninao a, isan'andro tefeo a, esory zay tsy nambolenao ato anatiko, tia hita ny fahatsaranao a, tia hijoro Andriamanitra, mba hisitraka ny fahalebiazan'ny herinao, ny voninahitrao, ny fahatsaranao sy ny famindramponao eo amin'ny fiainako. Mino fa zay tsy raha avoka ohatra zany androany maraina, dia misandrata manokana eto aoka ny anaranao rery no hita sy omem-boninahitra, ary ny voninahitra ao rery no ameno anay iray manontolo. Hifankahita aminao zay ndray nikasika ao zay anotrina anay ianao, ary ny voninahitra ao tsy ala aminay mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, amen. Miarabantsika indray androany maraina amin'ny anaran'ny Tompo a. Alohan'ny hipetrahantsika mifanao kokoa kely daholo amin'ny manodidina eo akaikinao ianao. Amen. Dia savy ho tahin'Andriamanitra daholo mahazaho toerana toko. Amen. Ny kasibosy mantsy manafy ny endrika, tena amintsika izy ianao anaty kasibosy tsisy mahita fa somary sorona kely le izy dia mba mameky le tsikitsika ao manodidina dia apetakaingana raha sendra misy fanahina hitantsika tsirairay avy Andriamanitra. Amen. Nisy taona nanontany nibedesin'i Jesosy, ozy izy ny tompo hoe zavatra anankiroa ny mahasamihafa ny vavaka sy ianao mitoriteny. Rehefa mitoriteny ianao a dia misadrese amin'ny olona amin'ny alalanao a Andriamanitra, fa rehefa mivavaka ianao dia olona misadrese miresaka amin'Andriamanitra. Ny valim-bavaka dia tadidio tanteraka avy amin'ny fahaizantsika maneho ny fiankinantsika aminy, fa tsy pirofo omen'Andriamanitra ny fahaizantsika mitaraina aminy. Indraindray ianao rehefa mitaraina diso fangataka satria mety hitoroka ny hafa eo anatren'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny tompo misy fotoana mibe dia nahako, satria nisy fotoana tany aloloha tany a ao anaty vavaka no mampiapita tsy tena sady mizara roa zany, sady miresaka amin'Andriamanitra ihany efa mody miresaka amin'Andriamanitra ndraindray ao anaty vavaka, fa misy apahany kely ao anatiko miresaka aman'olona akolaka ao anaty vavaka ihany. Dia zao lazain'i Jesosy, marikry koa ny vavaka ao, tsy zany tena ientefan'ny vavaka ao, fa misy olona sainy manompo sampy ao anaty vavaka. Nony atsika isaina hoe Andriamanitra fa ahoana zany zavatra lazain'ny pastera, ny tsina aloha dia mba mijoro fotsiny, fa mety misy namako BDP moa ao miovitsika menakavy. Amen. Vao manomboka fotsiny zany toriteny dia mba milatsaka sady mifantsiana hitodiana any amin'ny tokony hifandraisantsika amin'ny fankasitranaN'Andriamanitra. Sady zany tsika dia tsy tokony hiaina ao anaty fanahiana amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Aza vela isy vesatry ny zavatra hafa ao anatinao manantona azy, akoatry ny fahavononanao iseho eo anatreny amin'ny fatokina, amin'ny fifaliana, amin'ny fiadanana tanteraka. Amen. Ndony atsika isainy
anantona an'andriamanitra ianao dia fantatra hoe izy zay ny navoany Elia tonga teo anatren'andriamanitra izy nresaka aninona tianao ry Elia misokatra amin'ny fon'andriamanitra mba manontany aninona tianao io programme io zany programme tsy hitan'andriamanitra tsy fantatr'andriamanitra le programme satria tsy le programme nanran'andriamanitra azy fa programme nitsoany an' Jezebely raha tsy andriamanitra zany no maniraka anao ny amin'ny zavatra anankiray mety isy fomba ananjely any any an-dalana satria hitany hoe reraka ianao dia manoana anao ny anjely misy programme any Elia zany arahan'ny anjely fotsiny nefa tsy fantatr'andriamanitra taitra be anao tena ahoana ary zany zavatra tenen'ny pasteur Rodolphe zany tanao rehefa mamaky baiboly any dia diniolo izy misy raisonnement meny teny amin'ny alalan'ny fanamasina tena misokatra be mihitsy lasa izy nitsoka ny Jezebely hoe misy fandringana dia lasa izy nitsoka dia tsy hitan'andriamanitra satria andriamanitra zany efa nysaina hoe tsisy ninina tokony atahorany Elia intsony fa nyantoka goavana rehetra ahafahany mijoro ao anaty fahatoniana miatrika faninjena miatikady dia izy andriamanitra efa feno fepetra ahoana izy efa nahita afony latsaka avy tany an-danitra nizaniza manao menasy azy ohatry mijoro foana andriamanitra amin'ny fanotronana manamarina azy dia andriamanitra zany tsy misaina mihitsy hoe hitsoka menasyn'olona zany ntsony Elia fa vao nanomboka nijoro Jezebely hoe ataoko mianankiray amin'izao ianao vonoko ataoko an'ity lasa izy nitsoka le fitsoahana tsy andriamanitra no miteny taminy hoe mihere andriamanitra rehefa miteny andana mihery eny amin'ny reniranokerita dia baikon'andriamanitra dia hitany any Elia zay hitan'andriamanitra nagoaky aza afaka irahana melilazany amin'izay toerana ny rahan'andriamanitra azy ataovy amen fa tamin'ity indray mitoraka ity eny am-pitsoahana izy reraka eny an-dalana dia natory misy anjely nanome sakafo azy mandrapatonga azy tena tendrombohatra ho reba an'andriamanitra tonga tany andriamanitra ny teny hoe fa aninona ty ianao fa ngatsy andriamanitra niraka le anjely anome sakafo azy no tsy fantatr'andriamanitra hoe naninona any izy mba arao tsara aloha le zavatra tenenin'andriamanitra fa zao ny anjely efa voatendry anompo le zanak'andriamanitra eo ampanataterana ny fanompony dia vao natory Elia ohatra indrindremana dia nameny mofo sy rano avy any an-danitra dia zay sakafo kely no hoan'ny indroa izy iny navita azy 7 andro sy 7 alina teny an-dalana sady tsy nona ny natanjaka tonga somatsara tana tendrombohatra zay vozy andriamanitra fa aninona ty ianao dia tonga tany amin'izay zay le esprit detaka ao anaty vavaka tena tsy tian'andriamanitra resaka momba ny tontolo mivavaka mihitsy tsika aloha antsiana tsara ny fomba fandolianao eo anatren'andriamanitra mba ahafahany fonao mety amin'andriamanitra eo mpivavahana za dia za rery sisa mpanomponao ihany na vononony ananina manana le fitarana zany hoe te hitoroka Jezebela zany izy hoe tonga kosa ngamba amin'ny fotoana tokony amelezanao anio amin'izay raha izay faharoa nydretrarehetra nefa niala taminao dôly te hiteny amin'andriamanitra izy ngainao mahita fa tsy zatsony za rery dia za rery sisa dia ozy andriamanitra tsy ao anaty vavaka mihitsy ny filana sitraka fakasitrahana tsy ianao no mitaky azy fa andriamanitra ny mamaritra azy raha vo ianao mamenoty ny tenanao dia orgueilleux be anao na orgueilleuse be anao feno avinavina be nany anatinao satria nahoana ianao mamenoty tsara anao dia mahita ny hafa ohatra ny latsaka eo anatreanao zay fomba fijery zay tsy manetsika fankasitrahana zay fa manetsika fanitsiny zay tsy fankasitrahana no hitanao anatin'izay fa fanitsiny satria andriamanitra tonga dia nijoro dia inona ny zavatra nataon'andriamanitra ndany ozy sory amin'izay Elisa ny fahitan'andriamanitra ny vavakely izy zany ny valim-bavaka nomen'andriamanitra azy hoe reraka izy fa mila soloana allô atorotsary ny tananao andriamanitra zany tsy miady varotra aminao zany fa ianao zany a mila mahafantatra hoe sao dia efa reraka ary zany vavaka sandratro zany sao dia vavaky ny reraka mila soloana ary izy zany ianao ihany dia efa mahafantatra an'le izy rehefa tonga eo anatren'andriamanitra atao vitan'andriamanitra hoe zany ka olona vonina n-tsafidy a no ampiasain'andriamanitra miara-mandroso amin'andriamanitra manaiky hitondra ny fiainany a hitsina ho any amin'ny fahatanterahana tsara ao anaty vavaka hoe tompo mbola misy zavatra ohatr' zao tena hitako hoe mila nyfanampianao mihitsy a ty zavatra ity marikoriko a ty zavatra ity ohatra ny tsy tiako zany fa ohatra ny fahazarako ohatra mbola mety eo amin'nofoko le izy nefa tsy tanteraka ny sitraponao mihitsy ny sikolona tsy nainy talatalarbilaka misy somasabotsy lahady alleloia dia ohatra ny manitsy afoana hiala amin'ity zavatra anankiray ity kanefa maninona mbola mitoetra eo foana zay no mahatonga ny hoe ny vavaka rehefa ranomasom-piovana
mampetsi-po an'Andriamanitra. Fa mifotorotoro ny fanahy mangorakoraka dia tsy ataon'Andriamanitra tsintsinina. Fa rehefa ny ranomasinao amin'ny fiheverana ny nofinao sy ny fiheveran-tena dia marikiriko an'Andriamanitra. Noho izany na io ranomaso azy dia misy kalitaony. Halleloia. Na io ranomasina mpivavahana io ara dia misy voafaritra tsara eo anatren'Andriamanitra amin'ny fotoana hitanareo amin'izay teteny azy zany hoe misy zavatra tian'Andriamanitra ho atsipy androany maraina alohan'ny hidirantsika lalina hoe hoaizitsika ao anatin'ny vavaka. Inona le endrika isehon'le vavaka atao hoe mahery lazain'Andriamanitra ny bokin'ny Jakoba. Todika kely tsika any amin'ny vavaka androany mba tsy ho diso fangataka, mba tsy ho diso fivavaka, mba tsy ho diso anjara fiainona sy famaliana avy any ambony. Vity ty fotoanandroany marainy ity zavatra azoko antoka, tsy olona malemy ao anaty vavaka zany ianao. Ary fantatra fa karazan'olona anankiray ianao tena mazoto mivavaka amin'izay. Atsangany an-tanan'ny olona izay tena liana tsara androany, hiaraka tsika ao anaty fanitsim-bavaka, ny fomba fivavaka, ny fahendrena ao anaty vavaka. Voalohany aloha rehefa miresaka amin'Andriamanitra dia mba tsotra. Teny ianao leo miaraka amin'ny fahatsoranao iny no eto ao anatren'Andriamanitra. Tia Andriamanitra miaraka amin'ny fahatsoram-poko ray manontolo manantona anao dia mijery ianao Andriamanitra. Honenanao izy. Tadio fa tsy anisan'ny anankiray mitazona kobay akory izy amely ianao isan'andro hoe raha vao diso ny fivavaka ao so dia misy mieritreritra an'izay indray. Tsy izay le izy, tsy izay. Fa zay mba endrika nampahafantarany tao anatin'ny teniny no hozaraiko aminareo. Mety ao anatin'ny fotoana folo izy fa amen'ny rehetra androany maraina. Mino fa brief kely izy androany tena fohy nefa inoko fa afonja be izy satria amaritra zavatra be dehibe eo amin'ny fiainanareo. Rehefa mivavaka ianao zany dia aza manao an'le hoe tompo nataony anina na tompo ny tena tsy zakako mihitsy fa ianona nika nanao an'izao mitoroka. Aza mitorokolona ao anaty vavaka. Mivavaka tsy fitanisanany ireo raha ny hafa eo anatren'Andriamanitra. Fa matoa ianao mivavaka ianao sy Andriamanitra. Ianao sy Andriamanitra. Alleluia. Fa rehefa mitonam-bavaka ny hafa ndray ianao afo zay. Tompo mitonam-bavaka azy aza miezaka ny maneho ny erreur-ny eo anatren'Andriamanitra koa. Izy anika nanao an'izao Andriamanitra. Tsy tian'Andriamanitra koa zay. Eli nahazo fanitsiana tamin'izay. Noho izany raha Eli zay olona ty azy rapitaina ane tsika sy Eli fotsiny ohatra amin'ny hafanana tsy mitovy. Kanefa Eli tena nafana be ho an'Andriamanitra. Fa nahazo fanitsiana tsy nahazo fankasitrahana tao amin'Andriamanitra. Vao nanao zavatra ohatr' izany. Vao zay ny fomba fivavaka Eli tonga dia izy Andriamanitra hoe tsy mety amiko izany fomba fivavaka izany. Tsy mety satria mitorokolona izy. Ianao zany rehefa mivavaka aza mitorokolona ao anaty vavaka. Aoka ny fivavahana mba mifonana sy ny fisaorana nentinareo maneho ny fangatanareo amin'Andriamanitra. Izy ny teny an'izay ny apôstôly Paoly. Ny apôstôly Paoly. Tsika mila mahalala tsara fa tsy ao anaty vavaka no mitoetra ny hery. Ny hery tsy ao anaty vavaka. Fa rehefa marina eo mason'Andriamanitra ny vavaka ataonao vao feno hery. Vavaka marina ny feno hery. Rehefa mety ny fomba fivavaka ao, rehefa marina ny vavaka sandratra ao, dia feno hery ny vavaka ao. Fa tsy ny vavaka rehetra, tsy ao amin'ny vavaka no mitoetra ny hery. Maro ny mpitory milaza sy mizara fa misy hery ao amin'ny vavaka. Tsy misy hery ao amin'ny vavaka. Sain'izao ny olona maro ny olona mivavaka fa tsy mino an' Jesosy. Noho izany tsy izay rehetra mivavaka dia feno hery mivavaka ataony. Rehefa tsy mino ianao ka tsy mino an' Jesosy dia tsy voarain'Andriamanitra mivavaka ao. Dikan'izay ny herin'Andriamanitra dia mifahataterahan'ny fomba fivavaka mifanaraka amin'izay andrasan'Andriamanitra. Misy mivavaka andrasan'Andriamanitra, vavaka ao anaty fahatakarana tohanan'ny tenin'Andriamanitra asandratra amin'ny anaran'i Jesosy sy ny finoatsika an' Jesosy.
no zany tsy hoe rehefa mivavaka ianao de feno hery. Ny herin'Andriamanitra de mitoerana anankiray sy misy olona manana an' Jesosy, mino ny anaran' Jesosy, ary ny herin'Andriamanitra de eo amin'ny olona manana fiombonana am' Jesosy Kristy tompo tanteraka. Ny communionao am' Jesosy, ny firaisanao am' Jesosy, ny fiombonanao am' Jesosy, ny finoanao ny anaran' Jesosy, zay ny mahatonga ny vavaka zay sandratrao anandanja eo mason'Andriamanitra. Ary ny herin'Andriamanitra dia mietsika amin'ny alalan'ny fahatakarana sy fiombonana ary fanambarana marina ny amin' Jesosy. Rehefa miantso ny anaran' Jesosy ianao de vonjena ny dikan'izay. Tsy vavaka fotsiny fa vavaka misy Jesosy, amin'ny alalan'i Jesosy, finoana ny ray, amen, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany mivavaka valiana. Maro ny olona mivavaka amin'ny sampy, maro mivavaka amin'ny sary, maro mivavaka amin'Andriamanitra hafa, misy koa ary mivavaka amin'ny devoly. Tsy misy herin'Andriamanitra miasa amin'ireny olon'ireny fa fanandevozana sy fampahoriana mibetsaka. Noho zany ny herin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona anankiray miresaka amin'ny ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ao tsika zany tsy natao hifototra ao anatina hoe tsy maintsy mivavaka mangataka amin'Andriamanitra. Diso le fitenin'ny olona hoe rehefa sandratra ny vavaka de mihaino Andriamanitra. Le zany samy ihany daholo fa ny lalana andehanana. Tsy misy, Jesosy ny teny tsy lalana tokana ihany, fa tsy misy hoe samy amin'ny lalana zany. Io samy tonga any ihany daholo fa Andriamanitra daholo ny anana, fa rehefa mivavaka ianao de zay. Tsy izao lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray fa tsy amin'ny alalako. Rehefa hivavaka amin'ny ray ianao ka tsy amin'ny alalan'i Jesosy, sady tsy ren'Andriamanitra ny tsy valian'Andriamanitra, tsy aktiveny herin'Andriamanitra. Jesosy rery ihany filazantsara so. Amen. Nona tsika hijery tamin'ny andron'ny Daniel. Eto amin'izay tsika hiditra ao anatin'ilay tontolo ara-panahy, hiditra lalandalina kokoa fa manomboka miseho amin'izay manomboka hatreto ny révélation amin'ny vavaka. Ao ve résumé kely le izy fa anandanja be ty zavatra osa raiky ty androany raha mifantoka tsara tsika menakavy. Daniela toko 10. Daniela rehefa miverina avy amin'ny tambatavy. Efa vera la Daniela pasteur ay Daniela toko 10 ny 10. Vavaka Daniela tamin'io nangataka tamin'Andriamanitra izy. Rehefa nanomboka nafantatra tao amin'ny boky ny fepitoana zay tokony hoe hitsarany zanak'Israely tsy ho ambany zoga amin'ny fanandevozan'ny Babilonianina. De vavaka izy mba nangataka tamin'Andriamanitra ny tsarany zany eo anatrehan'ny tompo mba hisehon'le vokatra tsara sy fandresena tsara ho an'ny Israely. De amin'ny 10 amin'ny Daniela toko 10. Ary indro nisy tanana izy nanoanaka nanarina andoalika sy te tanana nefa mbola nangozozo ihany. Ary izy tamiko ry Daniela malalo ndry. Ao anaty vavaka ino maheno fanamasina miteny hoe malala. Andriamanitra no miteny an'izany. Fantaro ny teny zay lazaiko aminao ka mijoroa fanirahanao aty aminao ankehitriny. Ary no nilaza ny teny zany tamiko izy de nitsanga nangozozo teo de izy tamiko aza matahotra ry Daniela. Hitanao efa tonga zany io le anjely. De rehefa nesaka tamin'ny Daniela le anjely de ozy izy tamiko aza matahotra ry Daniela fa tamin'ny andro voalohany nampiasanao fonao vao mihetsika zany ny action amin'ny fonao de misokatra amin'ny fon'Andriamanitra mandreanao. Alala sy ampahoro ny tenanao teo anatren'Andriamanitra mbola tsy nanomboka akory zany le programme fa voandro voalohany de fa reko ny teninao ary no ny teninao de avy vao nampiasa ny fony fotsiny Daniela de fa nietsika ny lanitra naniraka anjely hoe ho aminy. Atsangany tanantsika hoe fantatsika zany zay fahamarina zay vao fo mietsika fotsiny io 17. Fa la iandrina ny fanjakan'ny Persia ny tantara problème le anjely. Hitanareo ohatran'ny olona ohatran'ny hoe miteny hoe lasany ohatra zao io zao pasteur zao de miteny pasteur zao tamin'le andro voalohany etsose iny hoe mila fafase nefa vonona le izy fa natonga tsy tonga taty amin'se teny andalina ohatran'ny hoe misexcuse amin'ny pasteur zao zany fa tokony ho tonga ara-potoana le izy fa taraiky kely mihaino avy anareo fa natonga le izy taraiky de satria
mbola nisy polisy sakana teny an-dalana zay nanana dia raha tsy tao anatin'raika amby roapolo andro fa raha tsy nisy anjely anankiray nisy namana anankiray nanafaka général anankiray zay ny teny hoe alefaso dia tsy lasa mihitsy mikael ny anarany daso hotizako am'izay le izy minandiny fa tena meny folo fa lay andrina ny fanjakan'ny persina nohatra iraky amin'ny roapolo andro fa indry kosa mikael anankiray am'ireo andrina lehibe ny tonga anampy ka dia za ihany no sisany janona teo amin'ny mpanjakan'ny persia izy rery zany ny sisany janona teo amin'ny mpanjakan'ny persia ary avy ampahafantatra anao zay anjony firenenao any aparany satria mbola hiahatra amin'izany andro zany ny fahitana za sy rehefa gabriel io anjely io satria izy messager ny lanitra foana natany amin'ny maritany aloha tamin'ny zavatra rehetrarehetra fa teto mikael no nirahana hidelivre any gabriel ho tonga eo amin'ny daniel dia tatsika ny zavatra nitranga manaraka tsara tsika fa resaka eny momba mivavaka isika inona ny zavatra misy zavatra tsara ho fantatra Andriamanitra dia manaja ny fahefana avy aminy izy Andriamanitra namena izy dia izy aloha fatra-panaja ny teniny zay aloha maneho fa Andriamanitra marina izy zany ny antony mahatonga tsy tonga dia mandrava ny devoly fa manaraka procédure Andriamanitra mandra-pitsarany ny ho fahavaloa rehefa tonga ny fotoana sy fahataperan'ny androny tsy esantsony eto ambonin'ny tany mariako fa maninona ny sarotra be ohatr'izany le opération raha tokony ho vetivety kely dia tonga io anjely io hitondra ny afatra sy valino any Daniel dia lasa niaritra raiky amin'ny roapolo andro Daniel vo tonga teo aminy le anjely nitondra n'le message sy le afatra avy any an-danitra ho amin'ny fahamarinana zay niedivany teo anatren'Andriamanitra mba atomombana n'le valino anazy ny apokalipsy 1:4 nefa mahavariana raha diniana ohatrany opération efa vita tany an-danitra le izy fa valo efa resy ty atrehan'ny Mikael ty nefa Mikael zany fampitolona nandritra ndraiky amin'ny roapolo andro tao vo tafavoaka le anjely hitondra ny valino any Daniel fa ahoany fa inona ny antony fa nisinone apokalipsy 1:20 andeha ho ampitsahivina kely ary nisy ady tany an-danitra Mikael sy ny anjely niady tamin'ny dragona ary le dragona ambany anjeliny kosa dia niady nefa tsy naresy sady tsy nisy fitoerana ho azy tsony tany an-danitra ary nazery le dragona dia le menarana ela zay atao hoe devoly satana zay namitako zao tontolo zao dia nazera amin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy dia nareo feo mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'ny Kristiny satria nazera le nepanga ny rahalahntsika dia le nepanga avy teo anatren'Andriamanitsika andro amanalina hatreo tany an-danitra dia resy ny fahavalo ary tsisy fitoerana ho azy tsony tany an-danitra maninona ny tsisy fitoerana ho azy tsony tany an-danitra satria tsisy azo ny fitahana tany dia tsisy fitoerana ho azy tsony tany an-danitra fa natonga ny devoly nisy fitoerana ho azy teto tany nisy voafitaka teto ary Andriamanitra raha voatoerana misy conflit tonga dia ravany fa tsy maintsy hoforonony vaovao zay ny mahatonga lanitra ny apôstôly Jaona napahitana ary isy lanitra vaovao sy tany vaovao satria lanitra nisy conflit dia ozy izy Andriamanitra tsy maintsy soloana vaovao ianao ry lanitra ny tany koa zany zao toerana efa misy conflit dia ozy Andriamanitra hoe ary isy koa tany vaovao zay mahatonga ny Jerosalema vaovao no manina Andriamanitra sady dia ny androany hitoeranao raha pitso Andriamanitra zany manatra antsika ao anaty vavaka fa ny tena fivavahana marina atonga ny fonao iorona sy hipaka tsara hifantoka amin'Andriamanitra dia ny fanananao antoka fa tsy mandrakizay aloha ny tany fa ny lanitra alleloia ny tanjosika menakavy amen mba hahafahantsika ho ao aminy ho ampidinina eto tany hiaranjaka aminy ao amin'ilay tao hoe Jerosalema vaovao mandrakizay tsy marety aika ao an'Andriamanitra hitanareo rehefa resy tany an-danitra io fahavalo verina kely amin'izay resy io fahavalo tany an-danitra tsisy toerana ho azy tsony tany dia zao tsisy voafita ny tany fa ny problema dia zao izy ny namita tena tany ny tany zany le anjely rehetra nanaraka asizy ny namita tena fa any tsisy azo ny fotana satria eo anatrehny fiandrianan'Andriamanitra mandrakizay dia ny zavatra nisy ny anjely na satana tsy Andriamanitra no nandresy anazy tany an-danitra tsy nijoro akory Jesosy
Mikaela ny voasoratra anjely misaory ianao ho an'Andriamanitra fa tsy Mikaela no vadika tamin'Andriamanitra fa Lucifer. Zany hoe ady ve reraka zany ny devoly anjely ihany nandravana azy fa Andriamanitra tsy nila ny antsika akory. Hitanareo zay any amin'ny camp n'Andriamanitra mahery lavitra noho zay manohatra azy. Teny aminao zay no mahatonga anay mpitory filazantsara mampiavana anao amin'Andriamanitra. Fa rehefa miavana amin'Andriamanitra ianao tsisy fahavalo natao andresy anao, nofonofo daholo zay zavatra heverinao fa goavana rehetra, nefa ianao miankina amin'Andriamanitra ka atao andresy anao, tsy andresy anao mandrakizay zany io. Somary amen tsara ao an'Andriamanitra. Alleluia. Rehefa tonga teto tany izy mahay mamitaka ny fitahany Adama, vitany amin'ny Adama, dia zao nalainy le fahefany Adama. Iny foana le zarentsika hoe ny fahefany Adama no entiny mizesy teo. Fa raha mifoanana daholo ny voninahiny sy ny maizy azy rehefa nazera tetra izy, voary ohatrany tsita, ohatrany tsita ny izy tetra. Zay ny tonga ny Adama mbola tsy nahita azy fa ny porovoara azy fahalalana ny tsara sy ny ratsy n'Andriamanitra anokafana masom-pana ny Adama mba ahafahana mitsara azy. Zaraiko zay tamin'ny zoma tsy verenako tsony. Fa zao amin'ny fotoana tsy maintsy hofaty i Adama satria ninona azo fahalalana tsara sy ny ratsy ary Andriamanitra efa niteny amin'ny fotoana nanonao dia hofaty ianao efa miporovoara azo naina Andriamanitra. Fa rehefa vita ny fitsarana dia mihinana azo naina dia velona eo amin'ilay endrika tena feno fahataterahana hitovizana amin'Andriamanitra ny olona. Fa izy ny devoly tsy tonga an'izany ny olombelona. Tsy tanteraka zany ny famoronana azy 100% fa tsy maintsy ataoko zay fomba andravana azy satria nahoana zany tsy riritra fa tsy nahazo nefa ny olona mitingitingy sy mitingitingina makany amin'izany toerana zany. Fomba fisaina ny tiako tenenina no zany mpitehako ny olona. Dia zay mahatonga ny olona lasa nandova fahafatesana rehefa voafitaka. Dia ny raisy ny fahefana tao amin'ny Adama mifeny tany manapaka ny zavatra rehetra. Fa soa fa tonga Jesosy. Fa tamin'ny fahatongavan'i Jesosy namoron'olona vaovao izy, tsy niaran'izay ozony zay very tao anaty famitahany Adama devoly taranaki Adama voalohany teo amin'ny nofo, fa nanangana Adama vaovao izy ho anitsaka ny loha menarana Golgota. Alléluia. Enao zay olon'izay eo amin'ilay position prière amin'izay, ahoana ny fomba ataoko rehefa hivavaka ako? Inona ny tombontsoa ambadika le izy? Ny anjely Mikaela dia efa nandresy ny Satana tany an-danitra. Tokony voatonga ny anjely zany raha ohatra ka tsy nanana ny fahefany Adama ny devoly, tonga dia miforo-drambo satria izy misy rambo. Ohatran'ireny alika miforo-drambo mahita mahery kokoa noho izy ireny. Tonga dia maty afa-ty le nidaroka tany an-danitra. Fa voahita ny Mikaela dia zao tsisy ninona azony Mikaela natao ohatrany hoe tonga dia hoe hamono anazy satria nahoana eo ambany fahefany teny koa Mikaela. Tsy manana an'le zay le raharaha miaramila any an-danitra. Tsy afaka manao ninona satria tsy zay mibaiko sy fahefana ananany eto ambonin'ny tany. Raha vao manitsaka ny tany izy dia eo ambany fanapahan'ny olona ny fanahy. Noho izany le fanahy atao hoe devoly dia efa nandresy nandray ny fahefan'ny olona tamin'ny alalan'ny famitahany any Adama. Dia zao ny zavatra mitranga mijoro zany ny devoly dia afaka ny zesta. Satria fantatry Satana fa tsy afa manoatra an'izay Mikaela. Joda toko voalohany ny 5:7. Dia zao le voasoratra fa Mikaela arkanjely azy raha niady tamin'ny devoly ka nifanditrany amin'ny fatin'ny Mosesy lasa fifandirana sisa le izy. Hitanareo tsy afaka mandray etany fa samy tezitra be fa te hamono Mikaela. Fa tsy afaka manao ninona fa lasa kafara le izy nanatranao any Jehova. Fa ahoana ny lasa tena hoe ahilika any amin'Andriamanitra le ady ananatranao izy amin'ny zavatra tsy mety ataonao zao. Tsy sananao ninona izy na mahery be azy fa mikafara sisany nataony. Nahoana? Satria ny devoly dia mahalala fahefana. Ny fahefana ny nanany tany amin'ny Adama izay nomen'Andriamanitra ny Adama fa namitany devoly any Adama ary voarainy avy amin'ny tsy fankatoavany Adama an'Andriamanitra satria fantany fa izy tsisy ninona tsony. Daniela, bokin'ny Daniela toko 5:20. Daniela toko 5:20 fa fantatsika tsy enjery résumé kely fotsiny fa noho ny avinavina kosa ny fony devoly ary nikikitra tamin'ny friariana tamin'ny friariana ny fanany dia nahitry ny ala tamin'ny seza fiandriana amin'ny fanjakana izy ary voninahiny esorina taminy tsisy ninona izy quitte main libre izy niala tany an-danitra. Azonao ngamba ny tiako tenenina. Dia tonga ny anjera teto an-tany izy tsisy fahefana fa fahefany Adama no entiny amin'izay niatrehana
ny anjely zay fahefana avy amin'andriamanitra. Andriamanitra pakatoa fahefana na be voninahitra azy izy makatoa ny teniny voalohany. Zany mahatonga atsika tsy eken'andriamanitra, iaina sy alika amin'ny fomba fiaina tsy ao anatin'ny sitrapon'andriamanitra, satria andriamanitra tenany azy sary-piaro amin'ny teniny sy miaina amin'izay zavatra lazainy. Karaha misy fampianarana tonga eo aminareo, anaisitra anareo tafasaraka amin'ny teny sy ny volonten'andriamanitra, tsy avy amin'andriamanitra zany fa saritsary bakolony devoly amin'ny tana amin'ny endriny faharoa ndray tsy onanao aminy amin'ny fotoana iverenany. Tsy lavo. Ninena mampandripandrisaina anao anota na révélation 7 étoiles aza foany ao anatin'ny sainao, fa tokony isy fiantraikany amin'ny toe-panahinao niombona amin'andriamanitra. Tsy ho tafatoetra ao anaty ota zay toroteny rehetra reny sofinao, satria mandraka androany andriamanitra problème de désobéissance no na victime ny olona atao edena. Mbola io problème na désobéissance io mbola tian'andriamanitra hovana mandraka androany na tamin'ny nandrany an' Jesosy ary. Jereo any Daniela toko fafony 220 ka hatramin'ny 320. Halleluja. Dia hoy izy tamiko, aza matahotra ry Daniela, fa tamin'ny andro voalohany nampiasanao ny fonao alala sy ampahory ny teninao iny teo anatrín'Andriamanitra, dia reko ny teninao ary noho ny teninao dia avy aho. Fa la endrina ny fanjakan'ny Persina no ohatra 120 andro, fa indro kosa Mikaela anankiray amin'ny andriana lehibe ny tonga nampy ahy, ka dia izao ihany no sisany janona teo mpanjaka amin'ny Persia. Jereo, mbola ny anjely Mikaela ihany ny tonga niady tamin'ilay anjely ny Persia nandritry ny 120 andro vao tonga namaly an'i Daniela mitondra valombavaka lay anjely. Fa Daniela lefa ren'Andriamanitra nanomboka tamin'ny andro voalohany, izy nampiasa ny fony ren'Andriamanitra, fa nisy blocage nandritry ny 120 andro nisy ady tena na tonga le tsy tonga teo aminy. Io no midika fa tsy miankina amin'ny herin'ny anjely itsony, fa ny commande-mbavaka Daniela no mampahery an'le anjely atonga an'le valiny ho délivrer eo aminy. Nahoana? Satria ao amin'ny Daniela ny fahefam-panapahana momba ny tany. Izy le olon'Andriamanitra izy. Rehefa mivavaka marina tamin'Andriamanitra izy, nisisika ny 120 andro, dia lasa nanampy an'i Mikaela zay nandresena an'le devoly, satria ny force natongava an'i Mikaela eto voafetra teo mbany fanapahany Adama, satria ny raharahan'ny tany Andriamanitra manaiky, fa ny tany any olona. Ka raha misy olon'Andriamanitra mivavaka amin'Andriamanitra, dia lasa manana force le anjely zay tonga hanompo azy, ampandresy azy. Azonao amin'izay le hery eo mivavaka. Rehefa vavaka marina le izy, lasa tsy mitovy amin'le force tany an-danitra ntsony, misetrasetra tany an-danitra tsisy hidiranao. Fa iny anazy iny, an'Andriamanitra sy ny anjeliny. Noho izany tsisy toerana ho an'ny devoly tany an-danitra, tsisy voafitaka tany. Fa teto nisy voafitaka, noho izany misy takalim-bidy varotra tsy maintsy hijoroany Satana ahafahany mame ny zavatra rehetra, atonga le tsy tonga dia tonga gratuitement ny aminao fotsiny. Noho izany mila ny commandinao matanjaka ny anjely vao afaka mi-intervenir mitondra an'le vavaka eo ampelantananao. Zay le force ny vavaka tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Zay le force ny vavaka marina mety tanteraka akasan'Andriamanitra. Vao mampiasa fo ianao ren'Andriamanitra, reny vao mampiasa fo. Fa rehefa mitovy vavaka ianao tsy azo sakanana ny valiny. Atsangany ny tana zay maharaka tsara zavatra zarena androany. Amen. Noho izany ianao zany tsy tokony ho karazan'olona manko vokatra zany, satria feno vavaka. Zay mahatonga Jesosy ny teny, le izy ane reto zao hoe tsy hoe mety ny fiainanao raha tsy mivavaka, fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy riraka. Satria ny commande, ny télécommande, ny force ny anjely zay mi-intervenir ao amin'ny fiainanao, dia misy ifandraisany amin'ny fahamatorana matoy ao anatin'ny fiainam-bavaka ianao. Tsy miankina amin'ny herin'ny anjely izy, fa raha ny herin'ny anjely efa vita ela ny raha satria tany an-danitra tsisy dikany akory ny devoly. Fa miankina amin'ny fiainam-bavaka impiny le, satria impiny no vonjena. Olona navoaka tao anatin'ny famitana ho tonga olom-baovao iombona amin'Andriamanitra, ka iray tanteraka fo fanahy aina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Rehefa tonga Jesosy,
dia nanomboka naverin'Andriamanitra amin'ny alalany le fahefana, le fanapahana eo amin'ny olona zay nandray azy ka neny ny anarany. Eo amin'izay tsika naverin'Andriamanitra zay very tany amin'ny adama voalohany, naverin'ny adama faharoa eo amin'ny olona. Le vao mivakitsika eto amin'ny bokin'ny Korintianina teo e. Ka tsy mampaninona ny Satana raha toka nitoro zavatra hafa ianao. Ary ianao zany toro fanambinana eto. Fiainana fataterahana ao anaty fanambinana feno voninahitra. Amen be ty hevitry ty. Ho velariko eto daholo ireo poina teboka atonga anao tsy antra mandrakizay. Zany seminira. Fa ty teny aminao akakaie koa Satana dia eo izy ny andray noty. Tsy manelingely laza zany. Raha zavatry ny tany notorianao tsy raharainy devoly zany. Ny hitako ato anaty baiboly sujet anankiray ny tsy zakany. Rehefa toriany Jesosy. Rehefa toriany eo Jesosy. Ohatra misy miketrona kely nareo fa zataitra aloha. Zataitra. Hoantsika fa zataitra. Ataovy amenina tsara. Raha ianao tapa-kevitra ny toro fanambinana, tsy raha ny devoly. Toriko fanasitranana, tsy problemany. Zay tianao resahana eo. Torio daholo zay tianao toriana. Ny faiza manao n'Andriamanitra, tsy problemany zany. Ositra, tsy mampanina, tsy mahasositra azy zany. Fa hitako ny samborana ny apôstôly. Ny fitorinan'i Jesosy. Tonga dia nampiasainy daholo ny andrinan'ny tany rehetra azo ny ampiasainy. Hisambotra an'izay tsy tokony ho samborina. Asan'ny apôstôly toko fahefatra, 5:7. Fa mba tsy elezany zany tsony amin'ny vahoaka, dia ao koroantsika izy mba tsy teny amin'izany anarany zany tsony na amin'iza na amin'iza. Mba tsy teny amin'ny anaran'i Jesosy. Sambory! Gadao! Mba tsy teny amin'ny anaran'i Jesosy. Asan'ny apôstôly toko 5. Toko 5 amin'ny asan'ny apôstôly. Ny 9:20. Alleloia. Ka nanao hoe efa niraranay mafy de mafy ianareo tsy ampianatra amin'izany anarany zany kanjindro. Efa nofenonareo ny fampianaranareo Jerusalema ka tianareo ankinina aminay ny ran'izany lehilahy zany. 9:7. Ary ireo dia niala teo anatreny sy niedrena sady faly satria natao miendrika hitondra fahafambaraka ho voninahitra zany anarany zany. Hitanareo? Rehefa manomboka mafana ao amin'i Jesosy mifony olona tena atao hoe mpino. Mifaly ao anaty kapoka sy fampahoriana. Fa rehefa mifampianarana mametraka ny lanjan'ny fanambinina ao ambony ny anaran'i Jesosy, miala amin'i Jesosy rehefa tsy ambinina. Hitanareo ny olona mijoro faty ny finoany amamaritiora azy ho an'Andriamanitra. Dia ny olona manampatakara ny lanjan'ny ara-panasy mandrakizay mihoatra noho ny tany mandalo. Diso lalana amin'ny fampianarana rehefa tsy miorina ny finoan'ny olona ho an'Andriamanitra. Zany nandrana mpitory filazantsara ampiavana anao amin'Andriamanitra fa tsy anatena ny asan'Andriamanitra fotsiny. Ny asan'ny apôstôly toko 1:9. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ho vavolombeloko ianareo ozy izy Jesosy. Tsika tsy natsony ho vavolombelon ny asan'Andriamanitra fa vavolombelon'Andriamanitra. Hitanareo? Aza adika vilana amin'ny fahamarinana amin'ny zavatra lazain'Andriamanitra. Rehefa vavolombelon'i Jesosy ianao, ny asan'i Jesosy manaraka anamarinana. Izy ny manamarina anao. Fa aza mijoro fotsiny za vavolombelon'ny asany nefa tsy azy akory. Io no mahatonga anao tsy ho fantany amin'ny fotoana iverenany. Namakety amin'ny anaranao ahako. Nanao asa lehibe tope tsy fantatra akory satria nahoana tsy vavolombelon'i Jesosy fa vavolombelon'ny asan'i Jesosy. Rehefa diso ny fampianarana, diso ny conviction, diso ny finoana, diso ny lalana. Okipetaka ny discernement ao anatin'ny fiangonana amin'ny karazam-pampianarana be dia be milatsaka amin'izao. Hitondra anao aiza, hanorona anao aiza, ary hitondra ny fiafaran'ny fiainanao aiza. Hipetraka ho azy ny fahamarinan'ny fijoroanao. Ho lasa kristianina ianao tsy avilivily sy tambonimbony fampianarana be dia be eto ambonin'ny tany. Ka lasa mitovy fiafarana amin'ireny le hoe tsy hitako ary Jesosy. Hitanareo manomboka tafiditra ny bokin'ny Timote.
angididy sofina ny olona dia tady fampianarana mapety azy satria hoentiny nofony sy ny filany any amin'izay toerana tiany hanovozana. Andro farany zao tsy mampanina za miteny, tsy mampanina telo aza sisa ny ianao eto fa azoko antoka fa hoentiko any amin'ny raha ianao. Amen. Alalan' Jesosy ianao. Amen. Satria anotsika tena iorona tsara, amaka tsara ampo, amantatra ny fahamarinany tena mba tsy aina amin'ny anganongano tsony. Rehefa filanana mamatotra dia marina daholo zavatra zanino satria mety aminao. Tsy tiany olona ho re zany hoe ianao raha mbola mitony jangajanga dia very any amin'ny elo. Tsy tiany olona ho re satria ny olona tsy te fantatra. Inona ny malinana? Ny Andriamanitra inoko, Andriamanitra fitiavana, tompony fahendrena tsy banasazy. Anao ny ataony izay. Inony amin'izay tiany inona azy. Fa tsy any amin'ilay tena finoana andrasan'Andriamanitra ny aminy. Antony antsika isaina mba eritreretony hoe raha salama martiora. Misy raha latsaka ho amin'ny finoana teto amin'ny firenena. Tsika tsy teny tany Jerosalema misy ary ny bevoka tao fiadanana martiora. Ny faravohatra olona mitondra zazakely tena n'le fonina noho ny amin'i Jesosy, tsy mivadika, tsy hanompo sampy, dorana noho ny finoana an'Andriamanitra. Misy zeziky ny finoana teto zay mahatonga le izy tsy maty fa mbola mirehetra eto amin'ny alitarako. Halleloja. Ny tanjo ny fanompona tsy ny ampanantenanao ny tany fa ny tany manaraka. Aza mikatsaka zay nitendren'Andriamanitra fanaraka fa petra oloha fanjakan'Andriamanitra. Manana fanana ho an'Andriamanitra. Naningotra ny tena tsy ny aina raha tsy maninona fa ny tany mandalo fa za hanompo an' Jesosy mandrakizay. Areteka ao an'Andriamanitra. Halleloja. Aza vela isy antony ampisaringotra ny ao anatinao ho tafala amin'ny fatokinan'Andriamanitra zany. Miorena tsara aza miova mandrakizay. Areteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Fantatry ny devoly fa raha Jesosy Kristy ny toriana, tsy avy amin'ny olona mivokatra fa manotrina Andriamanitra. Ny manotrina dia teraka avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra. Ny fijoroantsika amin'ny fomba tsy terena amin'ny etaeta anao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy anao le midezamorsa be rere tompo isan'andro isan'andro dia vesatry ny hitanao foana netiny eo anatreny isa-maraina. Manitra ty tena mbola mananina misy ty. Miseho indray izy ny atao dia iny any le fanafa mbola mampiasanao satria ekenao. Mila manao divorce amin'ny toetra io ianao. Leo Andriamanitra. Tena leo ako. Mangataka anao ataovy mifakahita amin'ny voninahitra sy ny fata. Leo an'ity toetrako ty Andriamanitra. Misy olona any tsemboka mihitsy fa leo an'le toetra. Tsemboka fa leo. Ianao indray mikopakopaka tsara. Nataoko nalala ny anarako mihitsy. Ny anaran'i Jesosy efa tsy otsony. Ny anaranao ny fantatra. Ny anaranao nefa sady tsy mahavonjy. Na ny tenanao tsy voavonjy ny anarana akory. Ndana jereo daholo izay anarana malaza rehetra teto ambonin'ny tany. Rehefa tapotra ny andro ny tsy retsony koa momba azy. Isaky ny génération miova foana. Fa ty misy anarana anankiray tiako fantatrao. Anarana tsy le filaza fa mandrakizay. Androany mbola izy ihany nitoriana eto. Ary izy nitantana anao, izy nitsena anao. Jesosy avy any Nazareta. Halleluja! Zay anaran'izay. Anarana tsiraraka mandrakizay. Zay anaran'izay rehefa tononona miovitrovotra ny lanitra, ny eto an-tany manaiky misaporitra mandoalika, ny elo misapatitaka amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ndao tsika ity an-tana mafy be ho an'i Jesosy Kristy. Halleluja! Zany ka Andriamanitra. Amen. Jereo ny famindram-pony sy ny fiaretany ny fitiavany ianao. Tsy ahita tianao oatra azy zany ianao. Ajao fa masina. Aza takatakalo am'izay. Tsy haiko inona ny atakalinao azy aloha. Fa ianao ihany mandiny teny eo. Misy zavatra anankiray zay tenenany ianao dia tsy hakenao. Atakalinao azy zay. Fitsory.
tsy hoe rehefa tianao ny anakalo azy amin'y no ny fahasoavana de keny io. Hitanareo le fandikana diso ny fahasoavana. Ary le fampianaran-dify rehefa manomboka mimitatra de manomboka manarina satria nahoana lasa te iainao ambany faiblesse ny olona fa tsy te iainao ambany fahendren'Andriamanitra tsony. De manamary teny iny ho avy any Jesosy tavelo amparana tonoky eny eo ianao. Tsy hitranga aminao zany mandrakizay. Inoko androany maraina hifono masom-pananao, hiankina amin'Andriamanitra mambavaka tsara ianao, hitandrina tsara sy hijoro atsafidy, hitoetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandra-piveriny. Atsapa tena fa tsy tompon'ny tenanao fa an'Andriamanitra ianao ary ny rano sarobidy no vidianany ianao. Olona manatsafidy afaka anao zay tianao ianao fa tsy afaka anao zay tianao satria efa nanolotra amin'ny fiainanao an'le anankiray izay Jesosy avy any Nazareta. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Halleluja! Halleluja! Amen. Ka rehefa mifampianarana no tsy manondro an' Jesosy, rehefa tsy Jesosy ny ankalazainao anatina fivoriana fa manomboka misy olona anankiray manivaka na mpitoro teny io na mpaminany io na mpampianatra io de izy no misongadiny eo, manomboka tsy izy tsony io fivoriana io. Anankiray ihany ny ivontsika rehetra eto, mahalala an'Andriamanitra ny ianao amin'ny alalan'le tokana sady mpananalana marina mpamonjy eken'izao rehetra zao Jesosy avy any Nazareta. Halleluja! Tsy laza ny tadiavinao amin'ny fanompona. Fanekena an'Andriamanitra. Halleluja! Devoly zany faly be rehefa tsy le zavatra io sy io fotsiny kitihana momba an' Jesosy, ny rahany ao anatin'izany, ny rahan' Jesosy, ny anaran' Jesosy, ny communion am' Jesosy, reo révélation reo. Rehefa manondro an' Jesosy foana le révélation tena tsy zakany devoly. Hitanareo, devoly zao manao fampianarana eo andalam-pikatsana ny fahamarinana, tadiny marina. De nefa rahana le fampianarana juste milieu marimaritra iraisana. Mapety be ny olona ny marimaritra iraisana. Ary le fahamarinana io tsy mety vita mihitsy, tsy mety hitany ela izy, manakaiky azy fotsiny tsika efa tena tsy teny tonga. Fa eno ty fampianarana androany marainy ty, ny fahamarinana tsy tadiavina fa efa nomena ary azo iainana. Tsy afaka tonga any amin'ny fahataterana mihitsy ianao raha ohatra ka raisonnement mitadiny marina foana anatin'ny lohanao fa miteny Andriamanitra no mena amin'ny fahamarinana mila raisina de mila mandray ianao. De ozy Jesosy ao koa tanteraka ianareo, ny perfection tanteraka amin'ny fahamarinana ianao. Zay mahatonga anao namarinina mba afaka iaina amin'ny fomba amin'ny fahamarinana. Za ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Rehefa ndraisiny Jesosy tafiditra amin'ny fahamarinana sa tsy tafiditra? Tafiditra. Tsika tsy olona ny andalam-pitadiavana amin'ny fahamarinana fa nandray ny marina no men'Andriamanitra. Le fahamarinana nataon'Andriamanitra ianao tsy marina fa nao marina ianao noho ny amin'ny rahany. Ka hoana ary ny anekeko fampianarana gauche et droite hoe mifampianarana momba ny hoe mitady ny fahamarinana. Pastera filozofika be zany zavatra teneninao zany, tsisy filozofika zany zavatra marina fotsiny, tsotra zao hoe marina Jesosy raiso tonga de apiditra, tsisy révélation akory fa tonga de io zany izy de marina de raiso. Tsotra be zany. Fa zareo tsy te handeha amin'ny fahatsorana. Fa zareo te handeha amin'le miolakolaka kely mba hapety fiainana, sa mitady marina io satria andeha amin'ny tsy raha voenao tsy ora fa misy fahamarinana ao anatinao hiaingana ao amin'ny tenin'Andriamanitra Jesosy. De tadidio fa tsisy confrérie mety zany ao. Misy conflit foanao fa pitevotra pitoerana amin'izay. Namanao nareo ve nahita hoe ohatra hoe tamin'ny fotoana zao tsy niarahany Messi, Mbappé, Neymar tany amin'ny ekipa hafa ry zareo de ohatra mifampitakila. Fa rehefa niaraka ry zareo tsy hoe andeha hamono baolina Messi de mba tiany Mbappé ho vonoina de nitakilena de izy namono azy. Tsy possible zany. Satria rehefa tsy ao Andriamanitra de samy teo vedety daholo. Nefa tadio nisy ny ambonimbony kokoa no vedety pakebo.
misy foana ny tsara kokoa noho zany reraka ianao eo ampiasakazahana fa mila mifantoka ianao any amin'izay anjara voatendry nomen'andriamanitra tsy mahareteaka ao an'andriamanitra. halleloia halleloia. zany safidy eo amin'ny fiainako andresin'ny tenako isan'andro vo maraina ny andro tompo taizany dingana nitondranao ao maly inona indray nydingana vaovao tianao a hitondrana sinon fa kipotsiny eo amin'ny fitondrantenanao sy ny fiainanao ny tsy fahamarinany teny ny tsy fahamarinany teny hoe tsy nyraisinao le teny zany ny fahamarinany le teny tsy nyraisinao zay ngamba mafeny fepetra ny teny marina foana fa ny fahamarinany le teny tsy nyraisinao. ohatra hitasotra eny ampitoriana teny fa ianao ny centre tianao ampitodiana ny olona tam'zananao an'izao any de zao ny nataoko de ty za daholo eo amin'ny altara io vitako mihitsy mampitodika ny sainy fiangonana ray manontolo tonga de mametraka fotsiny tsotro zao hoe hitanareo tsika manany raha vo misy onjoro vavolombelona ka tsy mandalo kely hoe zany nalovany natangalizy tonga de votobe ny vavoroko satria nahoana ohatran'ny jesosy rery izy zany fa za tsy tafiditra misy io aloha mpitseriny eto satria zany fanahy zany raha mbola mitohy o mitory filazao tsara mery azy zany tsy faly mihitsy ane satana miteny zany fa maninona ny olona tsy mba ampitodina kely eny mpanompo ampiasain'andriamanitra amin'ny fotoana iverenan'i jesosy mitovy ran daholy amin'ny fotoana iverena nizaniza ty fo ty amboary averena amin'ny tokony izy ny tokony averena rehetrarehetra oka hoana aza mody tenenina fotsiny an'andriamanitra rery any zany ndray manome voninahitran'andriamanitra fa nareo manome voninahitra na manomeza voninahitran'andriamanitra any amin'izay tanifi azy daholo ny tsararay avy fa naza koa raha mbola mba mikoaka eo anatreny raha mba hitanareo fantady ladiko eo anatrehany zany mba mivavaka mba hisy famindra-posy fahasoavana de mandady eo atongony e satria nahoana tsy mahavita ninina raha tafasaraka aminy tsy ny anarako nanaovana batisanareo tsy amin'ny anarako nandroana demonia fa tokana ihany natao isandra treto ary izy no napaka mandrakizay izy ny lehibe nitiraky ty ary ny anarany nijoroko sy anambarako isan'andro isan'andro fa velona izy okotsika rehetra hitodika aminy atoky azy jesosy avy any nazarety. halleloia. za mety reraka za mety marary za mety vizana fa izy tsy reraka mandrakizay izy tsy matorona rendrena mandrakizay ny zavatra vitany tsy ho vitako mandrakizay miavana aminy ane nareo. halleloia. ka misy karazana fampianarana mila mitandriny ianao am'izao ny fanajana mpanompon'andriamanitra za tsy miteny aza manaja fa ataovy amin'izay tandrify azy ny fanajana ny baibolina miteny zany fa aza tao andriamanitra mihitsy zay fa manjary lasa mievoevo nareo koa ny anaovanareo anay andriamanitra ny mahatonga anay mievoevo vo may zay mizestako taonay tsara mihitsy nareo men taovy amen nany tsisy amen hitanareo azonareo am'izay le izy misy zavatra tsy tokony atao amen an'le tiako atongavana atsao fotsiny zay am'izay tokony anajananay tsiraray avy nizany izy fahadisonao anao raha tsy tanteraka sy mipetraka koa zany manaja ny tsiraray avy mizay toerana misy fa tsy hitovy amin'ny fanajaran'andriamanitra mihitsy. de vola afaka mianao tsara tsy mampanenina azy mihitsy rehefa tsy jesosy fotsiny centre eo de efa mety aminy vo may ary izy tena mampiditra fifaliana hafahafa mampirisika eny alefa te afy zany enao zany amin'io a mipetraka am'le seza mihinana an'le teny ohatry ny teny mahafinaritra be set étoile fa tsy centre fotsiny jesosy lizy zany le baolina amin'io fa ny amin'ny corner izy efa avy any amin'ny tosiny mandeha apiditra lizy eo anatiny ana de mbola alefa tsisy albitra tena iny tsoka satria tratra ny tapy-maso daholo tsy mampanina ny devoly zany fa raha vo jesosy ny centre mangiry firy amin'ny satana mihitsy io fivoreny io ohatra le androany maraina maro any tsy faly any ambadika any fa maninona mamely anay andao hiaraka raha samy any an-danitra mba tsisy an'izany andao hiaraka raha samy any an-danitra tsy zavatra tsy tokony ho avoaka batsina tsy problemako fa tsy maintsy tsiko ny rehetra am'izay tokony antsina azy satria zay nandrahanahy eto aloha amen aza miana micro e amen halleloia fa tsy maintsy ijoro amin'ny fahamarinana ako ary teny ny fahitsiana mba tonga ny rehetra tena iona amin'andriamanitra fataro a ty fahamarinany ty tsisy nizaniza afaka monjy nizanizy zany eto na ray ary
jesosy rery mpamonjytsika tsy natsoan'andriamanitra tsika ho vavolombelony ny asan'andriamanitra vavolombelony jesosy tsika tsy ho vavolombelony mariazy tsika tsy vavolombelony fitahimbe tsika tsy vavolombelony arentsika tsy vavolombelony fanasitranana tsy vavolombelony fananganana maty tsy vavolombelony jehova koa tsy vavolombelony jehova koa fa ozy izy ny asa toko voalohany andininy favalo vavolombeloko vavolombelony jesosy témoin de jésus ianao asa toko voalohany andininy favalo témoin de jésus ianao fa tsy témoin de jéhovah zany akory tsy fanivynganan'andriamanitra ray fa ny ray mihitsy ny tonga de mandanao rehefa tsy mandray ny zanaka ianao tsisy afaka manantona ny ray raha tsy amin'ny alalan'ny zanaka ary tsisy afaka manantona ny zanaka raha tsy avy ny alalan'ny ray miara-miasa ny ray sy ny zanaka ka raha misy le zainao fa ray zay nanonanao azy nefa tsy tanteraka ny finonoan'i jesosy diso lalana ianao satria le andriamanitra tsika eto andriamanitra ray ny jesosy kristy zay afaka atsotsika amin'ny alalan'ny fanamasina hoe aba père halleluja amen sa tsy amen ka ny devoly tsy te andre afatrafa momba ny jesosy zany tsy te andrehan'izany izy rehefa miresaka ony izy tsy mahatona ny anaran'i jesosy akory fa zao ny ataony rehefa miresaka hoe ahoana le lehibe anareo ny anaran'i jesosy tsy voatonony akory na hoe ny ao ambony izy ane manaiky eo ambony ihany fa tsy afaka miteny izy hoe ny ambaniny rehefa mandroaka devoly ianao vo amin'ny anaran'i jesosy avy any nazaret tonga de miovitra izy satria nahoana mahery ny anaran'i jesosy lehibe ny anaran'i jesosy ambony ny anaran'i jesosy miavaka ny anaran'i jesosy halleluja io anarany eo fa manomboka tsy tiany zao tontolo zao fa hovaina fitsika ao amin'io anarany io ny mialoka ao amin'io anarany io ny mijoro ao amin'io anarany io ny manantona andray amin'io anarany io ny mivavaka amin'io anarany io ny mifakahita amin'andriamanitra ary amin'io anarany io no misitraka ny fahatsaran'andriamanitra sy ny fahasoavany satria ao am' jesosy rery any ny fahasoavana manampy fahasoavana nasika tovozina tiafa mafy be ho an'andriamanitra tsangary eo mitoerana misy ianao afofany amin'ny lanitra ny tananao de oka ny vavaka ao anatin'ny fonao ao anatin'le fahatakarana am'izay manomboka androany tsy vavaka eo tsony ianao zany de mieritreritra hoe animpizavatra aman'olona anao anaty vavaka any amin'andriamanitra rehetra tsipy ny zavatra rehetrarehetra tsy ahatonga saina olona ao anaty vavaka ianao ao anaty teninao afaka mampitondra teny mahatonga saina ny olona fa ao anaty vavaka mifatoa amin'andriamanitra mijoro aminao andriamanitra raiko amin'ny anaran'i jesosy tsisy mihitsy ny tahaka anao amin'izay andriamanitra fifaliko raha iny manantona anao satria olona afaka ao amin'ny kristy ahako feno famindra-po sy fiantranany raiko ny amina nomezany zanany mba hamonjy ahy mandrakizay tonga tompo ndreto momba ary manontolo zay makasika zay rehetra momba andriamanitra oka eo masina ory tsy miafina aminao dioviny atao anatiko andriamanitra tonga eto atompo tonga mba iaina amin'ny fahadiovana tonga mba iaina sy ampiaina ny fahamarinanao tonga mba iaina sy ampiaina ny fahamasinanao tonga ampiaina zay fahatsarana rehetra tsy hitako avokoa reo zavatra rehetra lalovako ny olana ny sakana ny zavatra mahasamy hafa teko amin'ny fiainana tsisy amin'ireny rehetrareny ka sakana tsy androso amin'ny fahatsarana satria fantatro ny fahalebiazany herinao esory eo anatin'ny fisainako ny fihetreretana maloto esory eo anatin'ny foko ny tsy famelan-keloko esory eo anatin'ny fanahako reo toleta sy vesatra ataon'ny satana mahatonga tsy tena mifakahita amin'ny fahatsaranao diovy tanteraka ny tsara avy androany maraina andriamanitra oka zay naona sy mangetaheta amin'ny fahamarinana ovokisana amin'ny fahatsaranao androany maraina amin'ny anaran'i jesosy kristy avy any nazareta raiso amin'ny anaran'i jesosy mandraisa fahatsarana amin'ny tompo androany oka iombona amin'andriamanitra androany mino fa amin'ny alalan'ny herin'andriamanitra amin'ny alalan'ny fanan'andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izay ataontsika amin'andriamanitra hiditra tsetra ny tompo anasitrana zay nafaka anao anaisitra zay mitambesatra rehetra eo amin'ny fiainanao ninona sakana rehetra eo alohanao isokatra ny varavarana amin'ny anaran'i jesosy tononoko amin'ny anaran'i jesosy avy any nazareta ny fetezany zavatra rehetra eo amin'le dingany vahaolana fiainy voninahitra anomponao an'andriamanitra mandrakizay mandehana amin'ny anaran'i jesosy tsy ho raraka mandrakizay zany ianao ny voninahitr'andriamanitra ameno anao ny fahatsaran'andriamanitra eo amin'ny fiainanao ary tsisy arombaka anao ampelantanany tompo mite hafa mafo an'andriamanitra halleluja mahazo toerana vetivety no fanaritsika ho an'ny tompo amen rehefa hoe ho an'ny tompo dia ho an'ny tompo amen taotsika mikitropo sy fitiavana le izy ao anaty fo feno fifaliana tahaka izay manao ny zavatra rehetra ho an'ny tompo amen
Mivaovao a rapitso a sekoly tokantrano miaraka amin'ny mama Viviane ndray rapitso fa amin'ny heriny fandimbiany moa izy mianaka amin'ny heriny ndray paster Jao maraina rapitso ndray aloha mamano eto amen dia ny zoma hariva amin'ny efatra ka hatramin'ny enina eny amin'ny trampokon'olona fotoana spesial ho amin'ny fotoam-panotronana miavaka tahaka izay fatrentsika foana isan'andro miavaka foana moa ny fotoana satria tsy olona mampiavaka fotoana fa fanotronan'Andriamanitra sy ny fanatrehany ary ny sabotsy maraina communion miaraka amin'ny tompo resantsika indray ny tapany faharoa amin'ilay communion izay iombonantsika amin'Andriamanitra amin'ny endrika lalantsika lanja ny latabatra tsy miresaka tsika mikasika momba ny mofo kely fa iresaka momba ny hoe latabatr'Andriamanitra mivelatra fotsiny ary ny zoma hariva miresaka manokana tsika mikasika momba ny hoe secret mpanehoan'Andriamanitra ny tenany zava-miafy mpanehoan'Andriamanitra ny tenany misy olona misitraka amin'ny fisehoan'Andriamanitra fanahy fa tonga dia miseho amin'ny olona misy olona tsy mahita mihitsy dia lasa miteny manonovo daholo ilay olona indray satria maninona izany tsy sehony mihitsy nefa mba niezaka tsy ezaka ao mampiseho an'ilay izy tsy le fanontaniana ohatr'izay ny ampiseho an'ilay izy ary tsy ezaka koa tsika ny aneho an'Andriamanitra na hanery azy ao anaty fampianarana hoe miseho fa atoranao fotsiny hoe ohatran'izy ny fahafahana misokatra tonga an'Andriamanitra tsy maintsy miseho amen ao anaty baiboly no ahitantsika an'izany amin'ny zoma hariva no fotoanantsika mino fa ny rehetra nandray fampianaran-tsoa daholo androany ary raha ohatra ka sendra tsy mazava ary rao kely indray iverenao any amin'ny hvkl-mission events ny fotoanantsika sy ny toroteny rehetra mahafahantsika miombona amin'Andriamanitra tanteraka azadino afatra tsipy mialohan'ny fotoana iravana satria metraka tsodranotsika dia samy miatrika amin'ny fiainantsika andavanandro tehirizony soa rehetra dia azony mafy izay tsara dia mandrosoa amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia aza vela izy devoly an'elinkelina amin'ny fifatoanao tsy hoe rehefa entotsika dia masina be fa rehefa ny ampiasantsika tsolotra be fa zaony izy ary raha ho maso ny fiainanao isa-tsegodra fa tsy fantatra tsony ny fotoana ny nohon'ny tropetra miratsy ny fiainana sy ny zavatra mitranka eto ambonin'ny tany mengavy aza mametraka fo eto sokafony ao anatinao hifankahita amin'Andriamanitra ao foana amin'ny fotoana anankiray ivirenina igropaka ary aza vela isinenina tahaka le olona eo ambavahoana amin'ny fahafatesana vao mieritreritra hoe taoko so zao ny tokony ataoko nefa ianao nomena prolongation tsy nanararoatra an'ilay izy so ny mbola men'Andriamanitra tompony be dia be mitsikiretiny tsy tokony eto tsony fa mato mbola eto anao mbola misy tsy vita midikan'izay efa ao izay tokony hoefaina mamela eloko amin'izay tokony amelana eloko tiavan'izay olona tena hoe tena tokony ho tiavana na ny fahavalo azy mamela manana fadiovam-po atao fori mihitsy ianao any amin'ny birao talohanao vao misy zavatra mitranga dia tia le mahazatra indray ilay kifetsifetsikely ajanony le kifetsifetsikely fa ny olona mety fitanao fa ny tenanao ihany no fitanao raha sendra tsy marina loka miverina ny tompo nenina ane misy valiny daholo ny zavatra atao hoe tsy manina ataony olona dondrombelona aloha amin'izao satria male mifanahy loatra sy manetry tena loatra dia ataony olona hoe adala faible fa tsara ianao faible mba hahafahan'ny herin'Andriamanitra misongadina be ao anatinao satria ny herin'ny tompo dia tanterahana amin'ny fahalemena amen dia ataovy tanteraka mihitsy ny hita hoe le faiblesse tsy fahotana fa le faiblesse ianao le malemy fanahy ianao le mandefitra foana ianao le tisiny le iny hoe olona faible iny tsy makaizy zany tsy makaizy atoko ianao raha mbola eto tany fa rehefa avy eo hoentin'Andriamanitra ho aizy ianao fahasoavana mitenena kaikinao mbola aizy ny anaovany azy hoe lehibe ny any Andriamanitra ao hoe fa izy goavam-be hoe nefa manaikidina kely be hitantana anao any amin'ny fahalehibeazany hoe anano zay toe-po zay hoe zay na voafitaka ny devoly zareo tsara aloha maso fa fampahirezana kely ny devoly hoe voafitaka nefa izy ny ray ny fitaka fa tsy hitany mihitsy ny hoe ny répertoire an'Andriamanitra amonjy an'izao tontolo zao tsy nieritreritra mihitsy izy hoe fa ny verina ohatra ny fampiakarana ny Elia amin'ny kalesy volamena ny fidinan'ny Mesia amonjy ny olona hoe kanjo le izy tany an-tranon'omby hoe diso ny kajiny efa vitany azo fijaliana efa nitsangana Jesosy vo kendaroroka izy hoe halleluja jereo masina kaikinao hiveriny Jesosy hoe tena hiveriny Jesosy miomany ianao hoe vonoina foana amin'ny fotoana rehetra eo na mipapakatra mitsangana ary hitsodrano anao amin'ny anaran'ny tompo halleluja halleluja hitanareo ane Jehovah ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka amenareo fiadanana
mandehana am'izao herinao zao fa ny tompo amenanao amin'ny fahasoavana amin'ny voninahitra amin'ny fahatsarana tsy ho raraka mandrakizay ianao tsofoka rano ambany fitahin'andriamanitra sy ny fahasoavana ianao atsisy arombaka anao amin'ny tanany mandrakizay amen efa tonga ve le taty hoe ijoro vavolombelona tamin'ny latsinainy fianakaviana taty very 67 hectara ao ve wala tsy tonga ok amin'ny zoma zany amen zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'andriamanitra no maty izao fa ny fahasoavan'andriamanitra no maty izao anareo amen